amin'ny fifainany lehibe no androsoana tokatrantsika ny amin'ny teny ity tonga amin'ny fotoana indray tsika izay iarahantsika mandray simiaino ary manaraka ny teny marina dia tenin'ilay Andriamanitra Abrahama zany. Mialohan'izay aloha dia mahasantsika rehetra dia tonga amin'ny fotoana antsika izay iarahantsika indray ny amin'ny teny ity lalana fahaefatra zany ozy tekinisiana mahafinaritra misaotra apetraka any amin'ny fanitsiana izay ataontsika amin'ny larana zany. Ny lohateny fampianarana androany dia hoe tsaraina araka ny Torah any Jiosy sy ny evangelina ny silamo ny evanjely zany no dikan'izay. Ina moa nahatonga io lohahevitra io ndraisitsika zany. Niraisiny io lohahevitra io satria ny silamo dia tsy mety manaiky an'io Torah io zany mihitsiny. Mazava azy koa moa zany fa ny evangelina laviny zareo lazainy fa boky efa tranainy zany. Hatrany amin'ny mpaminany koa dia tsy ekeny koa hoe tsy mila arahana koa ny mpaminany fa le boky moa tsy ilaina zany. Dia mazava azy koa fa ny mpaminany Israeliana ao anatin'ny Torah samy tsisy ilaina daholo zany satria boky tranainy, boky efa taloha ka tsy misy ilavana anazy zany. Zay zany no antony tonga izao fampianarana zao hoe nareo milaza fa tsy ilaina intsony ny bokin'ny Torah ny Jiosy sy ny evangelina ka izay no jerevantsika hoe mitombina ve zany sa tsy mitombina. Dia aleo ny Koraninareo no hamaly an'izy hoe tena ilaina ve izy sa tsy ilaina. Izay diotentsika zany arakaraka ny Koraninareo dia ary ny tanjona ny Elia raha misy manontaniana moa tena tanjona ity dia hamonjy anareo silamo tahaka ny namonjena kristianinareo izay kristianina tsy izy akory kristianina sandoka sady tena tsy izy mihitsiny tahaka ny namonjena ny zareo no hamonjena anareo silamo eto ambony tany satria samy tratra ny fampianarana demonia daholo ny olombelona zao dia avotana. Izay no mahatonga ny Elia manavitra hoe maiza miaino tsy ny fiteniteny fa fity te hanavitra, fity te hamonjy, fity te hitondra anao any amin'ny lanitry any amin'ilay tena Andriamanitra Abrahama ilay tsy tia fahotana, tsy mankasitraka fahotana mihitsy naoviana naoarana. Raha ohatsika tsy andeha hijery ny teny avy hatrany mikasika ny amin'izany pitsopitsony rehetrarehetra zany zany manomboka amin'izao fotoana izao. Raha ohary ianao zany raha moa raha manana ny sefer Torah ny Jiosy ianao dia vao may tsara afaka manaraka tsara, afaka manao téléchargement application ianao fa efa be dia be ny téléchargement application na teny frantsay na teny anglisy na teny sinoa amin'ny teny maro samihafa efa samy misy daholo. Raha ohatra jerevantsika mihitsiny hoe io Torah sy ny evangelina io na ny filazantsara moa zany amin'ny teny gasy ilay evangelina dia izao ao anatin'ny bokin'ny Koran Moslamo dia milaza mihitsiny fa ilay Andriamanitra lazainy zareo hoe Allah izay efa nampianariko hoe tsy izy io Andriamanitra io ary mifandona amin'ny Andriamanitra ny Israelina mihitsiny ary izy izay atao hoe Yahva nefa dia tsy natosika ilay Andriamanitra Yahva mihitsy ny hatramin'ny farany mpanamboatra mihitsy zany Yahva zany, zany Yahva zany Yahva ilay Andriamanitra Abrahama Isaka sy Jakoba izany no nanamboatra ny Andriamanitra rehetrarehetra izay nivadika taminy ao anatin'izay Allah. Rehefa Andriamanitra tompony olona dia samy tsy izy daholo rehefa tsy Yahva no antsoina zay. Dia antsika zany dia hoporofontsika raha hoe raha ohatra zany ka ho tsaraina araka ny Torah zany nareo silamo izay hovakitsika ny bokinareo misy an'izany beo dia ny fanontena mipetraka ahoana moa zany nareo miteny hoe tsy ilaina intsony io boky io. Ireo zava raha tena heviny demony be mihitsy zany zany hevitra zany tena hevitra tsy izy mihitsy fa za manoro hevitra nareo rehetrarehetra silamo enohan'izao fampianarany Elia zao vonjeo ny fanahinareo zay ary aza be famalina avonjeo ny fanahy
so mitsipy any amin'ny elo any koa any amin'ny farimy rehetra afo. Ialano napidina ny Torah sy ny evanjila, zay jerevantsika voaloha zany. Ialano napidina ny Torah ny Jiosy sy ny evanjila zany. Zany izy mihitsy zany napidina an'io raha am'izay teny zay. Ka raha izy mihitsy zany napidina an'io de inona ny tiako tenenina aorianan'izay? Ny tiako tenenina aorianan'izay de hoe tsy maintsy arahana io ary io ny itsarana anareo silamo. Zao raha vakintsika aloha Al Imran 3. Al Imran 3 zany de ao anatin'ny bokin'ny Coran zany. Al Imran 3. Nge vakintsika zay teny zay. Al Imran 3. Tsy maintsy mijery kely ihany mandeha aloha tsika aloha fa za koa raha mba hamaky an'izy. Al Imran 3. Io le soratra arabo io hitantsika eo, afaka ampidirina am'izay zany le izy teknisianina io izy io. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'évangile. Zany hoe io Andriamanitry ny arabo io zany zay atao hoe alano anarany, izy no napidina ny Torah ary izy napidina ny evanjila ho any amin'ny olombelona zany. Ka de zay moa zany ny voalazanareo hoe izy napidina an'io. Mazava aloha zany zay aloha anankiray. Ndraiky aloha jery teny manaraka mikasika any am'izay hoe napidina an'io evanjila io izy. Io jerevantsika indray arika hatramin'ny Al-Maïda 44. Al-Maïda 44 zany mbola jerevantsika ao anatin'izay teny zay ihany zany. Al-Maïda 44. Al-Maïda 44 indray ny vakintsika. Al-Maïda 44. Afaka ampidiritsika avy hatrany zany izy. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs. Io zany de hitantsika mihitsy hoe nampidirina, on a fait descendre Iala mihitsy zany no napidina ny Torah, ary teo aloha hitantsika mihitsy hoe ny evanjila mihitsy mbola izy koa napidina an'izany. Ka raha efa nampidinina zany le izy de ho atao inona zany? Inona zany lavan'izy io? Ho jerijerevana fotsiny ve sa ho atao inona izy io? Zay zany ho jerevantsika indray hoe ho atao inona io zany raha nampidinina mbola hoy ny Coran ihany. Fa izy mihitsy zany napidina ny Torah sy ny evanjila hitantsika teo dia io alà Andriamanitry ny arabo io. De eto ho valiko zany le teninareo hoe izay de tsy mila mijery ny Torah sady tsy mila an'izany fa bokotra anainy zany. Ohatr'izay koa ny mpaminanareo Israelianina tsy ilainy intsony fa efa hatranainy zany fa leo le boky vaovao de ny Coran no arahana, ary ny mpaminany vaovao tateorina no arahana, de ny mpaminany arabo rehetra rehetra. Zay le potehana mihitsy fa tsy izy mihitsy zay. Zay fomba fihevitra zay tsy izy mihitsy zay fa fetaka avy any amin'ny démonie zany. Ary le teny moa efa tena avy any amin'ny devolo daholo ny zava-misy hitantsika teo ambony tany, efa famitahany olona mihitsy miparitaka manerana an'ity tontolo eto ambony tany ity. Zay ny antony navotana ny fanahy zay teo vonjena, engany mba ianao le fanahy teo vonjena. Ary efa miteny hoe aza matahotra nizaniza zany na devoly nizaniza fa efa tonga eto ny mpandrava devoly Eliano anarany. Rehefa manaraka ny Eliano tsy zatra atahoranao zany intsony. Voazo voambina ny fananao ary hoentina ho any amin'ny lanitry lanitra ianao fa zany ny tsara indrindra. Tsy misy olona adala na gaigy ka maniry no any amin'ny elo zany fa samy teo vonjena, ary ty ny fanaporofona famonjena menanao. Zao tsika ary hamaky ny bokyny teny manaraka hoe atao inona moa zany izy io. De mbola ampiko kely aloha fa tena io alà io mihitsy no nampianatra ny Torah sy ny evanjila. Izy no nampianatra ny Torah sy ny evanjila. Raha vakintsika ao amin'ny Al Imran 48. Al Imran 48 ndraiky vakintsika. Al Imran 48. Izy no nampianatra ny evanjila sy ny Torah mihitsy. Al Imran 48. Lasa aloha jerevana kely fotrany.
Ali Imran 48. Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Hitantsika io mihitsy zany hoe io Allah io mihitsy zany nampianatra ny Torah sy ny évangile. Ka raha izy zany nampianatra an'io, ahoana moa zany ireo silamo milaza hoe tsisy lavana zany fa boky tranainy zany, boky taloha zany. Ange tena hevitra avy any amin'ny démonie mihitsy zany. Any hoe misy zatra tena tsy normal mihitsy fa tsy manaraka ny zatra teneny ao anatin'ny Coran, ny mpivavaka ho aminy, ny mpitondra ho aminy. Eo dia mazava-be mihitsy ny hoe ilay Andriamanitra ny arabo mihitsy no mampianatra ny Torah sy ny évangile io, any hoe tsy azo lavina ny dika zany. Iza moa zany nampanao anareo an'izany ho an'ny mpitondra amin'ny Islamo zany. Fa toerinareo nge zany ny tenin'ilay Andriamanitra nareo raha am'izao hevitra zao. Fa zay moa dia manginy fotsiny amin'ilay tsy fankatoavana ny teny rehetra izay soratana. Zany ny profa teny tsy mandeha milony mihitsy ilay teny. Satria na nareo zay tompon'ilay teny raha tsy manaraka an'izay voalaza ao anatin'ilay teninareo ne. Azo zavatra tena fahadisoana be mahatsiravina mihitsy zany. Andao jerevantsika amin'izay toy ny hoe inona moa zany no tena toy ity teny ity dika zao hoe ho atao inona ary izy io. Dia ny anaovana anazy araka ny voalaza ny bokin'ny Al-Maïda 44 dia voalaza mihitsy fa io boky io dia natao hitsarana mihitsy ny Sefer Torah ny jiosy sy ny évangile mazava ho azy satria niara-nidiny ireo. Zao raha vakitsika indray teny ao anatin'ny bokin'ny Korano ao amin'ny Al-Maïda 44. Al-Maïda 44 andao jerevana kely indray zany izy moa zany zao. Al-Maïda 44 45. Al-Maïda 44 45 47 fa ny 44 aloha vakitsika voalohany. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. Io zany fa nampidinina ny Torah. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs. Miankina amin'izany fototra ao tanatin'ny Torah zany no nitsarahan'ny mpaminany. Hoe ny mpaminany sy ny rabbin mpitondra fihevana jiosy moa zany sy ny docteur juif zany amin'ny mpitsara jiosy zany tao amin'ny alalan'io Torah idoly no nitsarana ny zanak'Israely. Car on leur a confié la garde du livre d'Allah. Zany zany fa livre d'Allah mihitsy zany io Torah io raha amin'izany hevitra zany. Et ils en sont témoins. Vahaolombelona zany mihitsy zany ireo profeta maro samihafa israelianina reo sy ny mpitondra fivavahana jiosy zany. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. Et hoe aza matahotra ny olona fa matahorany zany Andriamanitra Allah zany araka ny voalazany bokin'ny Coran zany. Et ne vendez pas mes enseignements à vide prix. Ary aza teny hoe potena zany ny fampianarana amin'ny zatra tsisy amidimidinareo amin'ny zatra tsisy antony ihany. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Ny olona nareo nefa dia ho tsaraina araka ny tenin'ny Allah ao anatin'ny ilay zavatra nampidinina avy any ambony, ka tsy ny ilay zavatra nampidinina avy any ambony fa ry voalohany hoe il a fait descendre la Torah. Zay izany hoe ny Torah zay nampidinina avy any ambony mihitsy avy any amin'ny lanitra ambony any zany io mihitsy no mitsara anareo. Io mazava be io tapany farany io hoe et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre. Et qu'est-ce que Allah a fait descendre? La Torah. Voilà. Zany hoe nizany izy tsy mitsara araka ny Torah dia ireo ilay olona tsy mpino sady tena olona vetaveta zany dikan'izay. Olona tsy mpanaraka, olona tsy izy mihitsy zany satria manohitra ny teny Allah. Ka raha amin'izany teny zany rehefa hitantsika zany fanazavana ny fampianarana zany dia azo atao ve ny miteny hoe zay tsy mila ny Torah, tsy mila ny évangile fa boky talo efa tranainy be taloha zany fa ny ilaina ankehitriny dia ny Coran ilaina sy ny mpaminany arabo zay efa taty aoriana. Fa na ny mpaminany tany aloha tao anatin'ny Torah tsy ilaina, na ny bokin'ny Torah tsy ilaina satria boky taloha zany. Dia mamaly avy hatrany ny Coran mihitsy ny mamaly hoe zay rehetra manao an'izany dia olona tsy izy ary tena olona tsy mpino any Allah. Tsy mpanara-dia ny Allah zay olona manao an'izany zany. Ary zay moa ilay izy efa hitantsika mihitsy hoe
tsy Andriamanitra ny jiosy velively zany ialahy zany fa zatra Andriamanitra tsy izy ihany foroporonina koa zany ary tratra amin'izy ireo moa zany le olona mivavakora fa tena zavatra hafa mihitsy ny ataony laviny zareo ny Torah sy ny evanjilina nefa ny eto lay Andriamanitra anazy miteny hoe ny zatra napidiriko nefa tsy napidiriny fa ny Torah zay rehetra tsy mitsara araka an'izany de olona tsy izy ary mpanohitra an'io Andriamanitra io mihitsy zany mazava zany fa matoa za ty hitsarana anao de zavatra tsy azonao andosirana tahaka ny hoe lalam-panorenana ny lalam-panorenana de hitsarana zao araka ny firenena de tsy azonao ialana iny na ny polisy sandarma sy ny mpitondra fanjakana aza président république manaraka an'iny rahalalana ny tany ty nefa ny tena hoe hitsarana anao ka matoa hitsarana anareo silamo le izy tsy azonareo ialana mihitsy n'izany Torah zany sy ny evanjilina satria samy nampidinina daholo avy any an-danitra le izy noho izany diso zany le teninareo hoe tsisy lavana an'io fa boky tranainy io ianareo ny diso be am'izany ary reny mantsy ifito hoe fa fanomboka efa fialana le izy tsy hitantsony zany zay amalina ny marina hoe iahosoano izy de ialana am'izay le teny anaovana teny valiteny boribory sy miavinavina aza manao an'izany fa famonjena ny fanahy ty zay avavonjy ny fananao eritreretina fa aza mijery hoe za silamina za kristianina tsy hisy lavana an'izany rehefa mpanota de samy makany amin'ny elo de jereo nge ty adalana tonareo ty tanao fa tsy fanaratsiny fa tena fanaporofona mihitsy hoe jereo ary io zavatra hitsaranareo ve de ilanao zavatra hitsarananao ve de ialanao nefa ianao nge ho tsaraina amin'io zany nefa tsy navela ny vakinao tsy navela rahanao mieritreretanao nidikan'izay eto de mazava be fa mifototra ao amin'ny bokyny Torah daholo ny zahatra rehetra raha vao tsy nainga atao anatin'ny Torah zany ny zavatra nakaiky de efa tsisy fa ny Torah ny teny izy ary ny Torah no hitsarana io zany aza manao teny hanohitra n'izany Torah ny jiosy zany fa raha tsy fanao zany satria hitsarana anao dans l'air vaketsika indray tentsika manaraka mbola vaketsika indray ao amin'ny bokyny ao amin'ny Al-Maïda 45 teny 43 aloha Al-Maïda 43 Al-Maïda 43 mais comment te demanderait-il d'être leur juge quand ils ont avec eux la Torah dans laquelle se trouve le jugement d'Allah. Le jugement d'Allah se trouve dans la Torah des Juifs. Voilà, c'est bien clair ce que nous voyons là. Zany hoe raha tonga amin'ny teny gasy de hoe ny fitsarana ny iala io zany rehefa mitsara de araka ny Torah ny hitsarany anareo fa tsy araka ny Coran fa araka ny Torah zany hoe zay mifikitra amin'ny Coran zany diso daholo mihitsiny fa tsy hany mihitsy le resaka mazava be mihitsy eto hoe ny fitsarana ozy ala de tsaraina araka amin'ny Torah nareo vaky io tsara io ka hoana moa nareo zany ny ampandosiry le iala am'le Torah fa zay manao an'izany mamosavy za zany mitodika amin'ny silamo rehetrarehetra zay menao hoe andana mivelany amin'ny Torah fa zao ampianarin'ny Elia zao zay Andriamanitra Abrahama ny tompon'io Torah io ilay iverenako tsara hoe nisaraka ane io ala io sy Yahva io le Andriamanitra Abrahama le Yahva de ao amin'ny Isaka sy Jakoba satria le Andriamanitra Yahva ny Israelianina de namerina ny jiosy eo amin'ny taniny ary tsy vitany iala mihitsy niady tamin'ireo hatra mandrakandroany tsy misy hoe momba rano ianao na momba rano na tsy hany mihitsy fa ny famarinana ny jerevako de ny famarinana tsy afaka naniotra ny Andriamanitra Abrahama ao amin'ny Isaka sy Jakoba mihitsy nareo ary Alara ny rahaviravitanana tamin'izany zany ny proof fa tsy mitovy Iala sy Yahva saingy Alara moa de manamafy mihitsy fa tsaraina araka ny Torah ny olona io zany lay dada Yahva no mahery amin'izany sary zany satria nanaraka ny teny io Yahva io mihitsy io ala io ary tsy afaka namaly mihitsy izy na zava-misy hitantsika amin'ny tantara raha moa hoe raha ny teny dada Yahva amin'ny Israeliany hoe averenao amin'ny tany ny jiosy tamin'ny taona 1822 plus 1822 de tsisy herina fahefana afaka nanohitra an'izany mandrakandroany za tsy miteny hoe tsy anatoro zareo za tsy miteny hoe tsisy anafika zareo zavadinira isy anafika izy fa mbola miandry kely aloha aleo andeha no ny tenin'ny Elia fanazavana hoe voaporofo ny tenin'ny dadanay malanay Yahva no anarany hoe tsisy me miady aminy ary tsisy me manohitra ny teniny zany ny ten'Andriamanitra zany Yahva no anarany le Andriamanitra Abrahama Andriamanitra Isaka Andriamanitra Jakoba Andriamanitra ao amin'ny Torah sy ny evanjilina mazava be zany ny teny fa tena tsy azo ialana ny bokyny jiosy Sefer Torah satria tsy ny evanjilina
satria ao ny itsarana anareo zay boky nampidinina avy any amin'ny lanitra ambony any dia io ny itsarana ary na ialara tsy sanamaly an'izany mihitsy izy raha vao manamafy mihitsy zao ankehitriny. Inareo zany tokony andinika ny dikan'izay ohatra izatsika amin'izay ny teny ao amin'ny 45 indray ny vakitsika 45 Al-Maïda 45 indray. Et nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. Après quiconque y renonce par charité, ce loi lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que là a fait descendre, ceux-là sont des injustes. Ary zay rehetra tsy mitsara araka an'izay nalefa nampidininy alà dia olona tsy marina ireo. Zany hoe ny olona tsy marina rehetra lasa mpanota zany, dia ny olona tsy marina rehetra ozy izy alà dia ireo zay tsy mitsara araka ny Sefer Torah-ny Jiosy sy ny Evanjila. Zany hoe ialà mihitsiny zany ilay Andriamanitra ny Arabo dia manizingizina sy manindry mafy fa ilaina mihitsy ny Torah-ny Jiosy sy ny Evanjila satria samy nampidinina avy any amin'ny lanitra daholo ary lazainy moa fa ialany nanao an'izany efa tsy ialà kory ny fahintsika fa iayavany nanao an'izany fa tsy ialà tsindriko tsara. Ilay Andriamanitra Abrahama sy Isaka sy Jakoba atao hoe iayavany no nandefan'io Evanjila sy ny Torah io atsisy nidirany ialà zany akory. Fa nga moa ialany natsony Jiosy tany amin'ny voalohany tany haintsika tsara fa iayavany natsony zareo voalohany iny ary ao anatin'ny Sefer Torah-ny Jiosy fa novainy zareo Arabo koa eo anaran'io rehefa namorona ny bokin'ny Coran izy novainy daholo koa ny zavatra rehetra tahaka an'ilay Andriamanitra tsy izy tao amin'ny reto kristianina sandoka reto novainy Jesosy Jehovah. Ohatran'izay koa dia ohatran'izay koa nanaovan'ny Silaminy azy nataony hoe alà koa ny azy. Fa saingy dia mitovy amin'ny kristianina sandoka ihany verina rikatra amin'ny Sefer Torah daholo ihany aloha satria avy eo daholo ny entanany orizinalina ina tokoa no azo atao eo fa tsy maintsy miverina any dia eo amin'izay ialà nanindry mafy mihitsy hoe io ara ny itsarana anareo tsy mba misy fitenenana Coran mihitsy fa dia io mihitsy ny itsarana anareo ary io le voalohany anefa ko adalanareo silamo zany zay tsy nety nijerin'ny Torah fa io ny itsarana anao ka rehefa maty ianao dia ho tsaraina amin'io ko tsy aleonareo ve mieritreritra avy hatranin'ny Torah zay ampianarin'ny Elia eto zay efa nampianatra ny Torah ary mbola averiko ampianarina izy aorianan'ity fampianarana ho anareo silamo ity mbola averiko kely izy dia mba iza manaraka an'ilay Torah amin'izay ary fa ampianariko anareo ilay Sefer Torah hoe ty daholo ny voalaza ao sady efa ndefam-pahany ihany moa ihany izy zany eza zany rehetra zany dia fitiavana hamonjy anareo olombelona rehetrarehetra eto amin'ity planeta Terre ty hoe nareo zay mety fitana fa bokinareo nge miteny an'izao zay mety fitahana. Dahoary vaketsika indray ary ny teny manaraka ary amin'ny 47 que les gens de l'évangile jugent d'après ce que là fait descendre. Any aoka ireo olona zay manaraka ny Evanjila dia hitsara araka ny boky nampidininy alà zany. Ina moa fa tsy io le Evanjila io hoe mitsara araka ny Evanjila nareo. Zany hoe mazava be zany fa hatrany amin'ny Evanjila dia hitsarana avokoa que les gens de l'évangile jugent d'après ce que là fait descendre. Zay aoka nareo zay mipetraka ao anatin'ny bokin'ny Evanjila io ary ao ny teny alà. Ceux qui ne jugent pas d'après ce que là fait descendre, ceux-là sont les pervers. Tena olona tsy ao mihitsy ny dikan'izany zay. Zany hoe ny olona rehetrarehetra zay mitsara nefa tsy mifanaraka amin'ilay nampidininy alà dia olona pervers. Andreo fa tena vakitsika no dikan'ilay sensin'ilay pervers io dia manao foana tsika midika teny ka gaga eo nareo hoe ina koa zany dika teninao zany Elia lo vakitsika ary ny dikan'izany hoe pervers zany dia qui se plaît à faire le mal et à l'encourager. Zany hoe olona mpanao ratsy zany ary faly amin'ny fanaovana ny ratsy zany rehetra hoe olona pervers zany faly manao ratsy mpanao ratsy zany zay tsy mitsara araka ny Torah sy ny Evanjila ny dikan'izay. Ary na ity alà ty io zany dia mamiteny an'ilay olona mpanaraka ny filazantsara rehetra hoe araonareo ny Evanjila nareo mpanaraka Evanjila io mijugenareo araka ny Evanjila sy ny Torah ny dikan'izay. Tsy azo ialana mihitsy zany dikan'izany le Sefer Torah-ny Jiosy
sy ny evangelina zany. Zany hoe niza zany manao fanambarana hoe tsy ilaina tsy mitora olomeloka zany, olona injusta zany, olona mpanohitra amin'ny marina zany, olona ampiasain'ny devoly zany. Ny Coran mihitsy no miteny zany. Coran mihitsy no miteny hoe olona ampiasain'ny devoly io ary mpanohitra an'ilay ialahy. Eo moa ialahy fa aitsika koa fa ialahy rehefa disona teo, satria ko ialahy mihitsy aty zao manindritsindry hoe arao io Torah io. Tantareo am'zany tsy misy afaka miala mihitsy ny amin'ny fahamarinany teny. Ka zava-misy zany satria ianareo silamo tsy tia nindraindra ny teny le mpaminany arabo rehetrarehetra, satria moa mpaminany arabo nanoratra an'io. De zay no natonga anareo miteny hoe tsy ilaina intsony ny Torah fa aleo ny Coran, satria ny Coran dia nisoratan'ny mpaminany arabo. Hainareo tsara ny tantarany sy ny anarany. De zany moa tonga anareo mitsipaka fotsiny le Torah. Eto nefa nareo samborin'le Andriamanitrinareo zay naniraka an'io mpaminaninareo koa sy nanoratra ny boky io hoe ozy le Andriamanitrinareo hoe ny Torah no hitsarana anareo fa tsy ny Coran, ary ny evangelina no hitsarana anareo fa tsy ny Coran. Ahoana zany nareo am'zany? Tsy panareo ny zatra tsy panareo lay teny nefa ny ao anatin'io teny io de ny Torah sy ny evangelina ao ny teny mitsara anareo. Ary eo ny anipy anareo any amin'ny elo rehefa tsy mahay nareo. Tsy aleo hoe manaraka an'le teny de mamantatra an'le teny am'izay mba tsy voatsara, satria na ny Andriamanitrinareo na ny mpaminanareo samy miarana fantatra an'izany zay nanoratra amin'ny bokinareo Coran io. Io zany miverena ao amin'le tena izy ao amin'ny Andriamanitra Abrahama, Isaka, Jakoba, Yahva no anarany. Ary arao am'izay ny Torah manomboka eto. Efa veriko aminareo ny fampianarana an'izay Torah zay. Tena ho ampianariko ireo rehetra daholo ny atao hoe fampianarana ao amin'ny Torah. Ary ny Torah nanondro an'ilay tao hoe Yahoshua, zay novainareo koa ny anaraka nataonareo hoe Isa. Zany zao zava-doza amin'ny natambo daholo zany. Yahva novainareo hoe Allah, ilay Yahoshua novainareo hoe Isa. Tena tsisy mety daholo zany zavatra zany. Ahitsy daholo zany mba hiverenanareo amin'ny marina na manaraka ny bokin'ny Jiosy am'izay de ny Torah fa ao ny hitsarana anareo. Adalàna nge zany tsy anaraka an'io satria ho tsarainareo de mitsipy any amin'io rehefa tsy manaraka an'io e. De aleo miverany amin'ny bokin'ny Jiosy, zao ampianariny Elias zao le izy. Dahoarany ny hitrandraitsika amin'ny teny manaraka zany. Inona nefa ny voalaza ao anatin'io Torah io arany? Raha ny teny taminareo mikasika any amin'ny hoe tsy afaka miala amin'io Torah io de andaotsika be dia be moa ny voalaza ao fa misy goavana be no indraitsika ao. De ny voalaza ao anatin'izany Torah zany hoe inona ny voalaza ao de zao. Mpaminany Israelianina ihany ny azonao henona, tsy mahazo mihaino mpaminany arabo. Raha vao nihaino mpaminany arabo anao, na iza nanoratra ny Coran io zany de lavina mihitsy. Satria nanoratra ny Coran mpaminany arabo. Laviny Sefer Torah ny Jiosy zany. Ary na ny Coran za tsy afaka mitsipika satria hitsarana anareo nge zany e. Zay voalaza ao anatin'ny Sefer Torah ny Jiosy ane zany hitsarana anareo e. Ka zay rehetra ty hitsipy any amin'ny elo de lavo ara ty teny ty. Raha de mitsipy any amin'ny elo ary miady amin'io alanao io ary ianao teny izy. Io Andriamanitrinareo io. Hoe divan'io anao raha ohatra ka hoe ataotsika io zany ny marina, fisy hoe fa diso raha teo. De miady amin'io ala io ianao raha am'zany hevitra zany, raha ataotsika hoe marina ho izy. Efa fantatsika fa diso izy satria raha marina ny teniny de tokony navelany hipetraka tao Israela reo Israelianina reo. Fa matoa de divan zareo arabo manaka androany tsy manaiky mihitsy zareo fa ny zareo io tany io mifanohitra zany le Andriamanitra Abrahama, Isaka, Jakoba teo Yahva no anarany amin'ny Andriamanitra ny arabo, satria le Andriamanitra ny arabo tsy manaiky an'io mihitsy hatramin'ny farany. Nefa de tenin'Andriamanitra Abrahama mihitsy hoe verina amin'ny tany reo Jiosy reo. Ary tena indrona verina mihitsy izy. De anao am'izay zany le sary fa tena tsy azo atao manohitra ny tenin'ilay Torah zay nomen'ilay Andriamanitra Abrahama, Yahva no anarany, Yahva. Vakitsika raha ny Deutéronomie 18:15 ary anazavany ty fiverina ary amin'ny Torah zany tsika. Deutéronomie 18:15. Deutéronomie 18:15. Mpaminany avy ao aminao de avy amin'ny raha alanao tahaka no hatsangany avy Andriamanitra ho anao ary izy menonao. Eo zany tena Andriamanitra de metraka mihitsy hoe
mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny raha lanao tahaka anao tsangany avy Andriamanitra ao ka izy noenonao. Inona ny antony? Ty 9:20 ty ny antony mahatonga an'io mpaminany le tsangana io. Ary inona le mpaminany? Mpaminany arabo sa mpaminany israelianina? Etsika ny hitany toyny zany. Arak'izay rehetra nangatanao tamin'ny avy Andriamanitra ao tao hariva, tamin'ny andro nivoriana hoe aoka tsy hain'ny feony avy Andriamanitra intsony aho, ary aoka tsy ahitan'izany afo lehibe zany tsony aho, fandrao maty. Dia hoe hiavà tamiko, tsara ny teny izay nolazainy. Ka noho ny amin'ilay fangatan'ny Israelianina hoe aza atao miresaka aminay intsony io Andriamanitra io, Israelianina io resahana io satria ny nifampiresaka teo dia Andriamanitra ny Israelianina sy ny Israelianina. Raha vakitsika an'io Deutéronomie Exodus 19 hoe ny fifampiresahany Andriamanitra Abrahama sy ny Israelianina ty resahana ty. Exodus 19:3-5 ao anatin'ny Sefer Torah Jiosy, Torah zany. Exodus 19:3-5. Ary Moshe niakatra tao amin'Andriamanitra dia niantso azy avy tao an-tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranay Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Tsy nisy arabo zany teo. Fa natokana ho an'ny taranay Jakoba sy amin'ny zanak'Israely ty resaky ty. Ary Yahva no anarany mipetraka tsara hoe Yahva, fa tsy zany atao hoe Allah zany. 9:4. Ianareo fanita izay nataoko tany amin'ny Egyptiana izay nitondràko anareo tamin'ny latrin'ny voromahery ary napakanesako anareo aty amiko. Ko raha mihaino ny feoko tokoa ianareo ankehitriny ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa mihoatra ny firena rehetra nareo. Zany hoe io Andriamanitra io zany dia nifampiresaka tamin'ny Israelianina, zanak' Jakoba sy ny zanak'Israel. Israelianina ty nifampiresahana ity zany raha amin'izay teny izay. Fa tena mipetraka nifampiresaka tamin'ny arabo fa izy teo valiny tsia ary manamarina an'izany mihitsy ny Coran. Na ny Coran koa raha mametraka an'izany mihitsy ny Israel io niaraka tamin'ny Moshe io zany, na Moussa zay zareo silamo novainy anarana diso ohatr'izay koa izy Moussa, efa Moshe ao anatin'ny bokin'ny Sefer Torah Jiosy. Zany zany dia manamarina sy manapotra amintsika hoe natokana ho an'ny Israelianina mihitsy ny ty resaka ty. Ka rehefa nifampiresaka tamin'ny dada Yahva amin'izay reo Israelianina reo natahotra ry zareo. Ka teo izy no niteny hoe aoka tsy resaka amin'ny intsony iny Andriamanitra teo iny fa aleo ianao ihany. Dia nanomboka teo Andriamanitra le niteny hoe ho ataoko mpaminany Israelianina ara no hiresaka aminareo amin'izay, satria hitondra ny teniko makany aminareo any. Ka ahoana moa zany nisy arabo hipotraka amiko ty oriana ty? Nefa dia resaka makany Israel izy io, fa raha nakany amin'ny arabo dia lasa nakany arabo ny teny dikan'izany izay tsy voalazan'ny soratra masina amin'ny Torah mihitsy. Fa ny teny dia natokana ho an'ny zanak'Israely itenenana amin'Andriamanitra amin'ny Israelianina, ary mitondra teny eo foana reo mpaminany reo ary Israelianina le izy izay le nifampiresahany tamin'Andriamanitra. Donc vakitsika le teny hoe natahotra an'io Andriamanitra io zareo dia tsy nety inona moa donc vakitsika zay teny izay ao amin'ny bokin'ny Exodus 20 andininy fa Exodus 20 andininy fa firy zany 18 dia 19 sy ny karazana zany noko amin'ny 18 zany. Anefa nandeha zany le fanambarana le didin'Andriamanitra dia rehefa avy teo dia anoko amin'ny 18 sy ny 19. Exodus 20 18-19. Ary ny olona rehetra raha nandre ny kotrokorana sy ny feonanjomara ka nahita ny elatra sy ny tendrombohitra ny voatsetroka, no nahitan'izany ny olona dia torakovitra izy ka nijanona teny lavitra teny. Io le teny io dia hoy izy tamin'ny Moshe, aoka ihany ianao no hiteny aminay dia haino izay fa aza Andriamanitra no miteny anay fa andreo maty zahay. Dia hoy Moshe tamin'ny olona zay, dia zay zany izy. Dia io zany le nangataka amin'izay ny olona hoe aza atao miteny aminay io Andriamanitra io fa tena tsy mety aminay mihitsy. Dia eo amin'izay nge eo amin'izay le vakitsika amin'izay le ketra amin'ny Deutéronomia
à 18-16 teo a Deutéronome 18-16 amizay 18-16 zay manoko am'izay le mpaminany Israeliana no atsangako anao arak'izay rehetra nangatahanao tamin'ny ava Andriamanitra tao Horeba tamin'ny andro nivoriana hoe aoka tsy hain'ny feon'ny ava Andriamanitra tsony aho ary aoka tsy ahita zany afo lehibe zany tsony aho fandao maty zany hoe nohony amin'ny fahatahoran'ny Israely no faty a de tsy navelany tsy nanaiky tsony zareo azy aleo tsy hiteny amin'ilay Andriamanitra io fa maty zay de neken'Andriamanitra izy a de zay natonga an'io Andriamanitra Abrahama miteny hoe mpaminany avy eo aminao raha no atsangako hitondra ny teny koa de io no arahanao satria ny Israeliana no nangataka hoe aleo ianao ihany no hiteny aminay mpaminany Israeliana zay lesana zay a de tsy izy fa i Mose ny lohalarana tamin'izany hoe aleo i Mose ihany no iresaka aminay ka i Mose de mpaminany Israeliana ary reto mpaminany reto a de hiteny iresaka amin'ny zanak'Israely ka iresaka amin'ny zanak'Israely izy a de tokony tsy hovana zany lalàna zany satria hiteny amin'ny zanak'Israely ny lanan'ilay mpaminany ka raha rabo izy zany hiteny am'izy ny arabo io tsy maintsy miteneny amin'ny arabo any izy ary ny Israeliana de tsy hainao an'izany arabo zany mihitsy satria ny lalàna fantany de zao hoe mpaminany avy eo aminao de raha lanao tahaka nitondra ny teniko aminao donc avakitsika am'izay ny andininy fa 7 sy 9 hoe Deutéronome 18 a de ny 18 sy ny 19 mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahiny tahaka anao ka ho ataoko ao ambavany ny teniko io zany le teny de hoe mpaminany no atsangako azy avy aminao avy amin'ny rahalahiny tahaka anao ka ataoko ambavany ny teniko zany hoe misy teniko alefako ao ambavany ao ary ho lazainy aminy zay rehetra nydidiko azy zany hoe rehefa tonga am'le mpaminany Israeliana le teny a de miteny amin'ny Israeliana izy ka ry zareo nge amin'io ao anefitra ao anefitra Sinai dans le désert de Sinaï ka iza zany ny mpaminany hitondra ny teny eo aminazy raha tsy zareo samy Israeliana ihany mazava nge fa samy Israeliana ny fampitondra an'le teny eo satria vahoaka Israeliana rehetra ao anefitra ireto a miaraka tamin'ny Mose de mazava ho azy zany fa ho mpaminany Israeliana foana no ampitondrana le teny manko aminareo Israeliana fa tsy kony hoe mpaminany arabo arina mpaminany sinoa arina o alaina fa zareo samy Israeliana ihany fampiresaka eo ary ny Israeliana no hitondra ny teny dada Iava de ampitaina am'reto Israeliana reto satria lay Israeliana tsy nety nandray teny tsony fa natahotra rehefa nahita an'lay hery sy fahefanagoavana teo amin'ny tendrombohitra Sinay miaraka tamin'ny tselatselatra sy ny afo mirehitra de tsy nety nyresaka tsony zareo tamin'ny dada Iava fa hoe aleo mihitsy ianao a no mitondra ny teny aminay mantsy any Mose fa ianao anay zay teneniny de ozy dada Iava hoe tsara ny teninareo de nanomboka eo a dada Iava am'izay a ny Andriamanitra Abrahama no teny hoe alefako aminao ary ny mpaminany aka-mpaminany avy eo aminao ary Israel de io nitondra ny teniko aminao anesan'izany Joshua moa ka anisany tondra ny zanak'Israely koa Joshua efa maty Mose de nitsy Joshua koa mpaminany tondra ny teny Iava izy nanao ny fandamina tao Israel izy ary niresaka tamin'ny dada Iava mihitsiny izy zany rehetra zany zany nyprofo fa tena Israeliana tia nitondra an'ireo Israeliana mpaminany Israeliana tia Israeliana reo fa tsy misy olo-kafa de ny 9 ary zay rehetra tsy mihaino ny teniko zay olazainy amin'ny anarako de zao ny tsara azy ka rehefa tsy mety mihaino ny teniny dada Iava amin'ny alalan'reto mpaminany Israeliana reto ka ry zareo ao anefitra ao a any amin'ny dezera ka iza moa zany ny firenena afaka andeha hazakazaka ao any tsisy fa de zareo samy zareo noho zany lay mpaminany resahany eto de zay tahaka ny Mose satria izy Mose tahaka de Israeliana satria hitondra ny teny amin'ny Israeliana ary zay rehetra tsy mety mihaino ny teny zany mpaminany zany de zany ho tsara azy zany ho tsara azy noho zany zany ny mpaminany enoinda araka n'izay resaka ny hitantsika tao anatin'ny Sefer Torah Jiosy zay de mpaminany Israeliana fa misambotra fotsiny lay fitenenana hoe arabo io mpaminany arabo io ka mila inona an'izay ny teny mpaminany arabo teoriana aty fa arabo am'izay zao no izy fa ny Torah tsy izy tsony mazava be ny Sefer Torah hoe mitondra ny teny eny amin'ny Israel reo mpaminany reo
ary tena nitondra ny teny tao Israel ary tsisy hidirana mpaminany hafa mihitsy ny ankoatran'izay fa Israelianina hatramin'ny farany. Ary rehefa nandany zany ianao dia mandany teny Sefer Torah-ny Jiosy ary maty makany amin'ny elo satria ntsipahanao ny tenin'ny Coran. Satria ny Coran dia miteny fa hitsarana ny Torah ary ny Torah dia miteny fa tsy maintsy mpaminany Israelianina no henoina. Ka raha vao mitsipaka amin'izay ianao dia mitsipaka ny Torah ianao, mitsipaka ny Andriamanitra Abrahama ary ny Andriamanitra Abrahama dia Yahva. Eny fa nanteny alahy izay fantatra fa diso koa iny Andriamanitra no iny fa diso. Tsipahanao koa ny teny iny Andriamanitra sady efa diso ny tsipahanao. Mazava ho azy zany fa rehefa tsy anaraka ny Torah nareo, diso nareo ny dikazery silamo. Fa mazava be hoe mpaminany Israelianina no arahana. Ary narahana foana eny nomboka tamin'ny zanak'Israely tao anatin'ny tao tany amin'ny Sinay, tao amin'ny tendrombohitra Sinay, narahana io. Dia ozy nareo hoe ka rehefa tapitra amin'izay ny tantaran'ny Israelianina dia miditra indray nareo arabo. Io teny Yahva io dia ny teny mihitsy hoe aza hovaina dia aza nampiana. Deutéronomie toko faefatra andininy voalohany sy ny faharoa. Ampitaina aminareo silamo koa tia ny Torah ty fa miteny nareo ho ampianariko ny Torah nareo ka aza malahelo nariraka fa fitiavana daholo zany. Deutéronomie toko faefatra andininy voalohany sy ny faharoa. Deutéronomie 4:1-2. Ary ankehitriny ry Israely, mihaino ny didy sy ny fitsipika izay ampianariko anareo arahanareo, mba ho velona ianareo ka hiditra andovan'ny tany izay omeny avy Andriamanitra ny razan'izay ho anareo. Tena tokana ho any zanak'Israely mihitsy inge le fanarana le didy tsipitsipika. Ary mazava ho azy fa le didy tsipitsipika dia omenan'ny Israelianina, dia Israelianina koa no mitondra anazy. Mpaminany Israelianina. Ahoana moa ny anony Israelianina olon-kafana dia hitondra an'io mba mieritrerety. Aza ampianareo ny teny izay andidiko anareo andininy faharoa. Ary aza nampianareo ny teny ary aza niesoanareo ny teny fa didiny avy Andriamanitra nareo izay andidiko anareo zany. Mazava be zany teny fa ny Torah zany dia efa namoana teny hoe tsy azo nampiana, tsy azo anesoana. Ianao raha ventsika vakina ny Exodus 19:3-5 teo zany. Dia hitantsika mihitsy hoe nanaonao foana daholo. Ary eto mihitsy ny hitantsika sary mihitsy hoe tena hafa mihitsy ny Yahva io ary hafa mihitsy ny ilay alahy. Satria ilay alahy tsy mahafantatra mihitsy ny tenen'ny dada Yahva. Satria raha ny tena marina dia tsy tokony hiditra ao amin'ity resaka ity mihitsy zany arabo zany. Satria ny Exodus 19:3-5 dia mametraka an'izao teny izao mihitsy eo vakitsika vetrany ny teny. Exodus 19 dia 3 antsika piteny vetrany. Exodus 19 dia 3-5. Ary Mose niakatra tao amin'Andriamanitra dia niantso azy Yahva tao tendrombohitra ka nanao hoe zao no lazainao amin'ny taranak'i Jakôba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Zay. Zany ambara amin'ny taranak'i Jakôba sy ambara amin'ny zanak'Israely zany ity. Zany hoe tsy azo hidiran'ny arabo na frantsay na sinoa na amerikanina tsy mahazo miditra ao mihitsy. Izay ny tenin'ilay Andriamanitra hoe Yahva. Fa ialahy kosa nefa dia mitsofoka fotsiny miditra fotsiny tao. Zany no milaza fa tsy izy mihitsy ny Andriamanitra tsy izy mihitsy ary tsy mahafantatra ny tokony atao. Satria dada Yahva miteny hoe natokana ho any zanak'Israely ary ihatra amin'ny bokin'ny Salamo. Ary ny Salamo eken'ny Salamo amin'ilay hoe Zabora. Dia vakitsika ny bokin'ny Salamo ary Salamo 147:19-20 ao amin'ny bokin'ny Jiosy zany. Salamo 147 dia ny 19 sy ny 20. Milaza ny teny amin'ny Jakôba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'ny Israel. Reny Deutéronomie 18:15 sy ny 18:19 ireny zany dia natokana ho an'ny Israel no mandray an'ireny teny ireny zany. Tsy nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy. Zany hoe tsy nanao an'io teny io tany amin'ny arabo izy. Ary ny fitsipiny tsy mba fantatry ireny. Tsy fantatry ny arabo mihitsy ny resaka io. Nefa antsika gaga fa dia hialazy Andriamanitra ny arabo napiditra n'ilay resaka Torah tao anatin'ny tenin zareo ary lazainy fa izy mihitsy ny Andriamanitra Abrahama. Nefa dia eto miten'ilay Andriamanitra, ilay tena Andriamanitra Abrahama miteny mihitsy hoe tsy fantatry ny hafa firenena io didy io ary tsy mahafantatra an'izany ireo. Mazava zany fa fisolokiana daholo ny zahatra mitranga ary tsy mifanaraka amin'ilay Sefer Torah voalaza ao anatin'ny Sefer Torah mihitsy ny zahatra nataony alahy. Sy ny nanoratra ny bokin'ny Coran izay nirahany zany alahy zany. Fa manipaka tanteraka ny teny Yahva io, ilay tena Andriamanitra Abrahama. Voaporofoko aminareo zany zay tsy mampamety n'ity zahatra nataonareo ity hoe
tsy izy io nataonareo silamo io, diso ny bokinareo, diso ny andriamatinareo, hatrany amin'ny mpaminanareo zay nanoroatra ny boky eo ary diso daholo mihitsy satria nanohitra an'le tena voalazany Sefer Torah Jiosy, nefa ny io ny itsarana anareo. Ka eto sanareo vao mandeha ny fitsarana, le andriamatinareo zay ala ihany no teny an'izay, zay tsy mifanaraka koa, tsy misy ifandraisany amin'ny tena Andriamanitry Abrahama teo Yahva, ny Andriamanitry Abrahama sy ny Andriamanitry Mose. Dia lazaiko aminareo mihitsy fa tapitra maty eo daholo nareo. Atria diso daholo ny soratan'le mpaminanareo zay nanohitra ny Koranareo. Satria dia ny Koran mihitsy, ny Sefer Torah mihitsy milaza fa tsy misy idiran'ny hafa firenena io resaka io, nefa dia nitsofoka tao. Ary nefa nitsofoka ataonareo dia novainareo amin'izay ny anaran'le Andriamanitra Yahva nataonareo hoe Allah. Jereo zany nataonareo e. Nefa le ao anatin'le bokin'le Sefer Torah hoe tsy mahazo miditra intsony ny Arabo. Efa ahoanareo niditra tao, ahoanareo nanoratra Koran, nampidirinareo anatin'ny Koranareo ny Torah teny izy. Dia tratra nefa an'ireo mile hoe hotsaray anaraka ny Torah nareo, dia ny Torah nefa mitsipaka anareo Arabo ny teny izy, mitsipaka ny Frantsay, mitsipaka ny Anglisy, ny Amerikana, tsipahany daholo, fa spesial Israeliana ihany io. Ka raha miteny izy hoe mpaminany avy eo aminao natsangako, Israeliana anie zany teneny zany, ariana tokony ho an'ny Israeliana io. Zao ny ambaranao amin'ny taranaki Jakoba ary alazao amin'ny zanak'Israely, zareo samy Israeliana anie zany io e. Voafatotra n'io teny io mihitsy izy, natokana ho zanak'Israely io resaka io. Ka raha misy mpaminany zany zay atsangana, dia mpaminany Israeliana fa tsy ho mpaminany Arabo mihitsy, fa tsy pahanareo le Torah itsaranareo. Zany hoe ianareo Arabo zany, ho anareo Silamo zany, raha maty nareo dia efa miomana fa itsipany amero nareo. Noho ny amin'izao fandikan-dalàna nataonareo zao. Ary ny teninareo rehetra mihitsy ny arany mamono anareo daholo zao. Ary manoro hevitra amin'izay aleo hivemana ny ten'Andriamanitra Abrahama tena izy hiavanao anarany. Ndao anatiny ny Yahosoa amin'izay, dia ao amin'ny Yahva. Zay moa no resantsika zay moa zay resaka Yahosoa zay koa rehefa orindrina kely eo, fa hitindrentsika amin'le fampianarana manaraka hidirantsika indray zay. Fahafaranantsika aloha zany ty fampianarana ty ary hivavaka isika. Sao raha betsaka Dada Maria avy any amin'ny teny. Ny atao dia ny andresy lahatra olona, hitaona azy ho any aminao. Fa ny voninahitra ao dia tsy omenao ny hafa mihitsy ilay, ary tonga ny famerenana ny voninahitra anao. Ary ampisehoana fa zany Andriamanitra Abrahama Yahva zany dia tsy mba hiala avelivery sy sanatena izy zany. Ary efa nanapirofo eny ary mbola nanapirofo hatramin'ny farany. Fa mitaka mihitsy izay akoatranao ary tena namitaka an'izao tontolo izao. Dada Yahva sy Yahosoa, vonjeo ny olona, tonga ny andro ny fanavotana sy ny fahamalina, fa sady andro ny fahamalina zao no vonjena izay mbola azo avotana rehetrarehetra. Dada Maria Yahva, voninahitra anao mandrakizay, hamarino mandrakariva ny teniny Eliazy ny rahanao. Amin'ny anaranao Yahosoa no hanambavaka sy ny felotsitsy. Halleluja, amen. Dia izay indray ny fiarahantsika tamin'ny fampianarana lalàna fahadimy iny, fahefatry iny, dia samotaina Yahosoa ho amin'ny manaraka indray.